mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiaravantsika revako malala tratra dia alohi faharoambin'ny folo ny volana avrila ity dia manona ny fiadanan'ny tompo revako malala. Ny mofinaina voalahatra ho antsika an'io revako dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko faraika amby telopolo ny fa valo amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo amin'ny anaran'i Jesoa. Indro avy ny andro Jehova izay hanorenana ity tanàna ity indray ho an'i Jehova hatramin'ny tilikambony ananela ka hatramin'ny vavahady anjorony, ary ny famolaina dia mbola ho enjaniko mahitsy hatreo an-tampon'ny tendrombohitry Gareba dia asangodina ho an'i Goa. Ary ny lohasaha-paty sy lafenina rehetra sy ny sary rehetra hatramin'ny lohasaha-andrikan'ny Kidrona ka hatramin'ny zoron'ny vavahady soavaly Atsinanana dia ho masina ho an'i Jehova, tsy hongotana na ho ravana intsony izy mandrakizay. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto rehefa malala dia mikasika ny fanorenana indray na ny reconstruction any Joda no faminaniany Jeremia mpaminany. Rehefa manao hoe fanorenana indray tsika firenena anankiray ry havako dia samy manana izay mampiavaka azy ny fanorenana na ny reconstruction na firenena anankiray. Betsaka ireo na izay nanao an'izany tamin'ny taonjato faharoapolo faraika amby roapolo mety ho talohan'izany aza. Betsaka ireo firenena nandalo faharavana, nandalo ady an-trano, nandalo korotana, nandalo an'izany ny Amerikanina tany aloha be tany taorian'ny guerre de sécession, nandalo an'izany ny tany Grande-Bretagne nandritra ny taonjato valo ambin'ny fito ambin'ny folo valo ambin'ny folo ny guerre civile, nandalo an'izany ny tany Allemagne taorian'ny ady lehibe faharoa, ny tany Frantsa taorian'ny ady lehibe faharoa, Japon taorian'ny ady lehibe faharoa, nandalo an'izany ny tany Rwanda taorian'ny génocide, eo am-panarenana an'izany ny any Centrafrika, tsika miresaka be dia be ireo firenena izay mandalo ny antsoina hoe reconstruction na fanarenana ny firenena indray. Ary nandalo an'izany Israel, betsaka ireo na tany Azia tamin'ny faritra maro dia samy nandalo an'izay hoe fanarenana izay. Zany hoe tsy misy zany firenena ho azo lazaina ho tsy nandalo krizy na tsy nandalo zavatsarotra mety niendrika nisehon'ilay krizy, na mety ao anatiny io, na mety ho adina hatrehany io, na ny tahaka izany na ny firenena matanjaka maro aza dia samy nandalo an'izany avokoa. Fa samy manana izay toe-tsaina ny hatrehany an'izay kosa nefa ny firenena tsirairay avy. Samy nanana izay toe-tsaina, ary tsy vitany hoe toe-tsaina fa ny toe-panahy sy ny fomba fiasa mihitsy ny hatrehana ilay fanarenana n'ilay firenena. Itsika eto Madagasikara moa asa raha efa mby ao anatin'izany hoe fanarenana izany, fanontaniana izay mety ataontsika napetrakitsika tsirairay avy hoe efa nandalo an'izany ve tsika? Ary efa tapa-kevitra nanao an'izany koa ve tsika? Sa mbola tsy nieritreritra an'izany koa azany hoe ndao harena, sa tsy nieritreritra mihitsy koa tsika manao hoe zay ohatrany tsy mila manao an'izany fa tsy nandalo krizy zay, tsy nandalo ady an-trano soran'Andriamanitra, tsy nandalo faharavana, tsy nandalo ady, tsy nandalo noho izany dia tsy misy zavatra harenina asa isika rehetra no mametraka an'izany fanontaniana izany. Fa ho an'ny zanak'Israely izay voaresaka eto amin'ity Jeremia toko faraika amby telopolo ity dia faminaniana ny amin'ny fanarenana lay firenena taorian'ny fahababoana na ao aorianan'ny fahababoana no resahan'ny tompo eto. Ary dia misy lafin-javatra telo na efatra no fototra izay hiainganina amin'ny antsoina hoe fanarenana ny firenena raha miainga amin'ny faminaniany Jeremia mpaminany. Ny voalohany dia lay andininy izay apetraka manao hoe andininy valo amby telopolo
indro avy ny andro hoy Jehova zay hanorenana ity tanàna ity indray ho an'i Jehova. Lay ny tanànan'i Jerosalema moa zany any na zanak'Israely de mazava fa tanànan'i Jehova, tanàna efa natokana ho an'Andriamanitra. Dia izay fomba fijery zay no iandohan'ny lay fanarenana manomboka amin'ny fiheverana na ny finoana fa an'Andriamanitra ny fanorenana indray na ny fanarenana indray. Ary dia toetsaina telo na efatra ho tsika teo no asehon'ny soratra masina ho ana firenena izay mihevitra na mino fa an'Andriamanitra ny fanorenana. Dia ny voalohany indrindra fanaovana ho zava-dehibe ny tany zany. Ny dikan'ilay teny manao hoe aorina lay tanàna manomboka hatramin'ny tilikambo ny Ananela hatramin'ny zorony vavahady Anjorony. Tilikambo zany de karazana toro zay eo amin'ny Ananela de eo amin'ny zorony avaratra Atsinanana any ho any io lay tilikambo de mipaka mitongatra any avaratra mahazo ny avaratra Ray Manontolo. Dia resahany io moa zany ro toerana maro samihafa tafiditra ao anatin'io lay tony hoe Gareba sy dia asangodina hatrany Goa na Goata moa amin'ny teny hébreu izy. Goata de ny avininy ny teny hoe Golgota izay Golgota no nanomboana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana Calvary isika teo. Tonga hatrany zany lay lay halebeny lay tanànan'i Jerosalema. Zany hoe raha toa ka mijery tsara lay saritany ianao ka am'zao ary tam'zany ka jerenao lay fanarenana de zao milaza fanitarana, milaza fanalebiazana. Raha ohatra zany ka hoe mieritreritra hoe reconstruction na fanarenana indray de zao milaza zavatra lehibe noho ny teo aloha. Zay ny voalohany indrindra zay tsy tokony ho adinoina. Raha ohatra ka manorina indray na mieritreritra hoe mamboatra zavatra vaovao hanarina indray de zao raha mikely noho ny teo aloha de tsy azo lazaina hoe fanarenana zany fa tokony ho lehibe noho ny teo aloha. Ary zay raha mijery lay ity fanorenana ity anao manao hoe hatramin'ny tilikambo Ananela ka hatramin'ny vavahady Anjorony ny famolaina dia mbola hoe njaniko mahitsy hatreo tampony tendrombohitra Gareba ary asongadina hatrany Goa ary tonga hatrany amin'ny lohasahandrika Kidron zany hoe lehibe lavitra noho ny teo aloha. Ny toetsaina zany zay apetraky ny soratra masina hoe na iza firenena maika moa fa ny firenena kristianina raha ohatra ka mandalo zany hoe fanarenana indray na fanorenana indray zany de ny vina de zao lehibe noho le teo aloha, lehibe noho nylay rava. Ny zavatra rava zany, ny zavatra simba zany, ny zavatra tsy nety zany, ny zavatra nirodana narodana zany de zao lehibe lavitra noho zay antsoina hoe fanarenana na fanorenana. Tsy mekely noho le teo aloha fa mialehibe noho lay teo aloha. Izay vina izay zany de zao mitondra fanantenana. Ny olona manorina indray zany na manao antsoina hoe reconstruction de olona tsy maintsy manana vina eritreritra fa lehibe lavitra noho le teo aloha niezaka miandry na ny zavatra tokony atao. Eto de ny tompon'ny fanarenana na ny fanorenana indray. Ary dia mitaona ny zanak'Israely izy zany atsara manao hoe ho alebiazina no lay teo aloha lay tanàna lay zavatra rava. Ho tsika manao hoe zava-dehibe zany lay ara-geografia aloha lay tany. Raha ohatra zany ka manao hoe fanorenana itsika de ny zavatra ao an-tsaina voalohany de zao zavatra hita maso ao anatiny. Miainga amin'ny zavatra hita maso azo tsapahitanana. Ary raha toa ka mahita ny hoe fanorenana isika dia hitatsika ao anatin'ny tantaran'i Ezra sy Nehemia io dia ny fanorenana ny tempoly indray sy ny fanorenana ny mandan'i Jerosalema hita maso io. Afaka malala raha manorina zavatra vaovao ianao ataovy hoe mety ho fiainam-pianakaviana io satria mety mpitrangy zany amin'ny fiainam-pianakaviana, mety ho azo ampiarina mihitsy antsoina hoe fanorenana indray, mety ho fifankatiavan'ny mpivady, fifankatiavan'ny fianakaviana, fanarenana tanindrazana any ambanivohitra, fanorenana firenena indray Ray Manontolo mihitsy de zao manomboka amina hoe aseho amina zavatra hita maso. Manana nofy aseho amina zavatra hita maso. Ohatra hoe aseho fa mifankaty
rampivady na mpianaka na ray tampo na fianakaviana dia aseho amina zavatra mba aseho fa tsy hoe manorona zavatra dia ao an-tsaina fotsiny na nofono fotsiny fa tena aseho amina fihetsika amina zavatra hita maso. Ohatsika teo hoe raha firenena ny resahana de tokony ho hita maso mihitsy zany hoe manoron-javatra. Hitantsika nandalo an'izany ny frantsay tamin'ny taorian'ny ady lehibe faharoa. Betsaka ro tanàna ro ataontsika hoe potika tany Frantsa dia nanomboka nanorona indray izy, nanomboka tamin'ny fanaovana antsoina hoe fatatsika ny energie, ny barrage, ny tetezana sy ny tahaka zany. Tsy izy ihany fa tamin'ny fidinta tany Allemagne. Eto Madagasikara de miandry fanarenana indray ve tsika? Inona ny toe-tsaina ary? Ny fanaovana zava-dehibe zany lay faritra honenana, lay tany honenana, lay faritra ivelarana, lay andre mahatonga ny tompo eto ny teny manao hoe mifefeny tsara mihitsy hoe ity lay tanàna, ity le maha izy azy. Tsy misy fanorenana firenena ny avako malala raha ohatra ka tsy misy lay tany na lay faritra zay honenany lay olombelona. Fa ny faharoa de zao, lay fanorenana indray koa dia manao zava-dehibe ny olombelona ao anatiny. Tsisy heviny mihitsy lay tany, lay lafiny radiografia zany lay tany lay olona, lay faritra honenana raha tsy atao zava-dehibe koa lay olona. Manahoana ny fiainan'le olona? Milamina ve ny fiainan'le olona? Mirindra ve ny fiainan'le olona? Ary zay no mahatonga ny hoe rehefa ho antsika eto Madagasikara moa na ho ana faritra efiranana firenena hoe efa voafaritra mazava tsara de avy hatrany dia ny olona tao anatiny, manahoana le fihavanan'lay olona, manahoana ny fifandraisan'lay olombelona, manahoana ny fitsinjovana ny maha olona azy, ny hanina hohaniny, ny tafiny, ny fahalalany, ny fahafahany, ny fahafahany mivavaka, ny fahafahany mitahiza ankonany sy ny sisa rehetra. Zany de hitantsika ao anatin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Ary ao anatin'izay fitsinjovana maha olona zay ny fivavahana. Ny fivavahana ao amin'ny bokin'ny misoratra masina de zao tena mamaritra maha olona mihitsy. Zay mahatonga ny hoe raha toa ka nanao ny antsoina hoe teolojia ny fanorenana indray, Néhémie sy Ezra de zao ny fivavahana ny voalohany natao zava-dehibe. Rehefa nalamina tsara ny faritra lay faritra honenana, le firenena zay honenana, Andriamanitra raha ny teny hoe anorona indray ny zanak'Israely izy de zao naveriny avy any amin'ny fahababoana aloha izany hoe naveriny tao amin'ilay tany honenana izy aloha. Ary de zay vao naverina indray lay maha izy azy lay olona, lay ampimpony lay firenena, ny ampimpony lay olona satria eo amin'ny taniny izy naverina ny fanajana ny fomba, ny teniny, ny kolotsainy, ny fifandraisany, ny fahefana tao aminy, ny fananana fanjakana maro toerana. Raha ohatra ka tsy misy fanarenana azo atao mihitsy raha tsisy fanjakana maro toerana, ary zany de naverin'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny ao aorianan'ny fahababoana raha miteny eto ny zanak'Israely rehefa miverina avy any amin'ny fahababoana atao hoe Joda dia hitantsika fa naverina indray lay fanjakan'i Davida, ny taranak'i Davida, naverina ny fivavahana, naverina lay fitsinjarana andraikitra tao anatin'ny firenen'ny Joda. Ny fanarenana firenena de isan'ny zavatra sarotra de sarotra. Samy manana nanombohany azy moa. Fa nahoana de ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia sy ny boky misoratra masina ny testamenta taloha, Ezra sy Néhémia resahantsika teo, fa tsy izy ihany akory ny vakitsika aorianan'izany, fa mety betsaka ny bokin'ny Hagai mpaminany ao anatin'izany. Dia ireny rehetra ireny de miresaka ny hoe ny zavatra fahatelo dia miresaka hoe tsy azo amaivanina de zao ilay fiarahamonina tandalana, ilay fiarahamonina izay mipetraka tsara ny fifampitonana ao anatiny. Eo lay hotsika hoe eo lay rehefa manarina firenena,
eo lay hoe ity lay tany, ity lay fanarenana lay maha olona ny olona vao aja tsara lay asiny maha olona ao anatin'izany ny fivavahana, ao anatin'izany ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa ny fahatelo de zao, reo olona reo ve mahay mifampifehy, reo olona reo ve mahay miray hina, reo olombelona reo ve sao de miaina ao anatin'ny fitiavan-tena fotsiny, reo olona reo ve mba manana fanajana ny hafa, ary zany mila hareniny, zany rehetrany de mila narenina ary ny tompo de nanazava any zany. Hitantsika eo faminaniany Jeremia mpaminany izany toe-tsaina rehetrany hoe fo vaovao ange no omeko anareo e, saina vaovao no omeko anareo. Ny saina taloha de zao tia teny anareo, ny saina taloha de zay nitizanana anareo de ny fitiavan-tena, ny tsy fieritreretana ny hafa. Fa ao anatiny antsoina hoe fanarenana ny hoe mieritreritra ny hafa ianao, tsy mieritreritra ny tenanao ihany fa mieritreritra ny hafa, mieritreritra lay fifandraisan'ireo olombelona samy olombelona. Ary ny fahaefatra ao anatin'ny antsoina hoe fanarenana raha misaotra masina de zao ny fifandraisan'ny olona sy lay tany itoerany, lay tontolo iainany, lay zava-misy iainany. Tsy hoe mifampifehy fotsiny izy de mifanaja izy de tandalana izy samy izy ao de mifanaja izy ao kanefa ny tontolo iainany, ny manodidina azy sy mbany fa tena misy mihitsy fifampitondran'ny olombelona samy olombelona, ary misy koa le fifampitondran'lay olona amy zavaboary misy azy, am'lay tontolo zay iainany. Arak'izany de tsy mora akory ny fanarenana na fanamboarana firenena anankiray. Saingy raha mamaky ny baiboly tsika de misy lôjika mipetraka tsara mihitsy ny hoe maro toerana ve lay finoan'le olona an'Andriamanitra, maro toerana ve ny fitiavan'ny olona ny hafa, maro toerana ve lay fitiavana lay tanindrazana, fitiavana lay faritra honenana. Afaka malala eto any de ny teolojian'ny fanorenana no zara-mofinaina ao atsika. Dia inona ary no toe-panatin'ny bokin'ny Jeremia ho azontsika raha ohatra ka mamaky zany amin'ny alalan'ny vanim-potoanan'ny Paska na aorianan'ny Paska izika. Zavatra roa lehibe indrindra. Ny voalohany de zao, eo afovoany zany fanorenana izany Jesoa. Tsy mahagaga raha ohatra ka hita ao anatin'lay teny ny teny hoe Goa na Golgota. Tafiditra ao anatiny zany fanorenana izany Jesoa. Raha ohatra ka manorina zavatra vaovao ianao, na lehibe tahaky n'inona ary ny vinanao, omenao toerana ny tany sy zay rehetra eo aminy, omenao toerana ny fifandraisan'ny samy olombelona, omenao toerana ny fanajana ny tontolo iainana, omenao toerana ny fananana rafi-pandamenana sy rafi-piarahamonina mitoetra tsara, kanefa ivelan'izay Jesoa de zao zava-poan'izany ary tsy maharitra. Ary hitatsika am'toy ny fanorenana maro samihafa mitranga tamin'ny taorian'ny ady lehibe faharoa, niezaka nanorina toe-karena ny olona, nanorina ny tanàna ny olona, fa saingy zao tsy nampidirin'ny olona tao Jesoa. Betsaka ny firenena nanorin-javatra vaovao saingy zao tsy tao anatiny ny fivavahana, ary ndraindray de zao noroahana mihitsy tao anatiny, tsy nampandraisina anjara ato anatin'le fanorenana mihitsy Jesoa. De hitatsika ny fitampitsorana afaka mame ohatra maro amin'ireny isika. Fa izao rehefa koa malala zava-dehibe ny fanorenana, fa aoka fanorenana iarahana amin'Andriamanitra, iarahana am' Jesoa. Ary ataovy hoe tsy firenena ihany io, fa ataovy hoe manorina zavatra vaovao ianareo fianakaviana taorian'ny Paska. Andehotsika mba hiezaka hanorina zavatra vaovao e, andehitsika mba hanangan-javatra vaovao e, andehitsika mba ho averina amin'ny laoniny ho atsaraina ny fifandraisantsika eto tanàna, tsika fianakaviana, tsika mpiarabelona, de zao ampidiro ao anatiny Golgota. Zany hoe ampidiro ao anatiny Jesoa, ampidiro ao anatin'izany fanorenana indray, zany fiavaozana izany ndray Jesoa. Aza miala amy toe-tsainy Golgota, inona ny dinika hoe toe-tsainy Golgota? Ny fanafohana tena, ny fanetretena, ny fahaizana mifamela,
ny fahatokiana ny fitiavana an'Andriamanitra zany dia ampidiro ao anatin'ny toe-tsaina hoe hanorina zavatra vaovao. Raha hanorina zavatra vaovao, hikasanao zavatra vaovao, hanorina zavatra vaovao indray taorian'izay mety hokorontana lafin-javatra an'izay de zao hoy tsika hoe ampidiro ao goamo no lazain'ny bokin'ny Jeremia fa Golgota ihany io raha jerena amin'ny lafiny ara-jeografia. Fa ny toe-tsaina faharoa le avako malala de zao, rehefa ampidirinao anatin'ny toe-tsaina fanorenana ampidirinao hiaraka hanorina aminao hindray zava-baovao Jesoa de izao manana fijery lavitra. Manana fijery lavitra. Aza-kivy eo anatrehan'ny fahasarotany antsoina hoe fanorenana indray. Aza-kivy. Matoa ny zavatra ahorina indray de zao ilana fiezahany zany, ilana faharetany zany fa izao aza-kivy amin'ny fanorenan-javatra vaovao. Satria miaraka am' Jesoa ianao. Ary Jesoa no miara-manorina aminao. Io zany de fanapahan-kevitra mihitsy. Ary izay ny tiany Jeremia ho takatritsika, tsy itsika no manao an'izany rery, itsika fiasana ihany. Fa raha manaiky hiaraka am' Jesoa isika manao ny fanorenana indray, de aza manorina zavatra kely, fa manana vina lavitra. Tsy eo ny teneny manao hoe tonga hatrany amin'ny vavahadin'ny Kidrona, vavahady soavaly Atsinanana, lohasan-drikan'ny Kidrona. Lehibe nge zany. Zany fitaran'i Jerosalema. No zany de zao tena mila ny olana de zao rehefa manoron-javatra sika de zao tia manao zavatra kely. Io de toe-tsaitsika malagasy mihitsy zay tokony hialana. Rehefa mahita malagasy mivarotra ianao ka metrahanao fanontaniana hoe pasteur Ravely John hoe ino zato ataonao zato? Tsy hita fa mba mivaribarotra kely e. Inona nataonao hoe mba mambolimboly kely e. Inona nataonao zao? Mba mitsotsotra kely e. Mba manao trano kelikely eto e. Raha oharinao am'ireo vahiny nefa izay manorina trano eto Antananarivo. Ny vahiny zay tototsika hoe vahiny fa mety efa monina teto ny karana sy ny tahak'izany de tsy manao trano rihana tokana akory izy fa rihana folo, rihana enina manorina trano tsy amin'ny manorina trano na manorina indray tsy manana vina hoe ndraindray ny tanimbaro ny totofana onaona ny totofana amina hektara. Marina fa mitentsika amin'ny hoe ka izy ange manam-bola ka izy ianao ange manana an'Andriamanitra. Tsy lehibe lavitra noho ny vola ve Andriamanitra? Iza ny lehibe Andriamanitra sa ny vola? Fa nahoana no manao zavatra kely ianao nefa ianao manana an'Andriamanitra zay tompony zavatra rehetra. No zany de zao tsy Andriamanitra mihitsy no olana fa izao isika no olana. Isika no manana vina kely, isika no manana vina totsika hoe tsy lavitra loatra. Fa raha toa ka tena ao anatintsika ny fiheverany hoe Madagasikara nomen'Andriamanitra anay. Fanorenana indray ny tian'Andriamanitra atao de zao manana vina lavitra. Fa satria tsy inona ny vinantsika akaiky ny androany ihany, na ny rapitso ihany, na ny 10 taona ihany, fa tsy manana vina ny amin'ny hoe 100 taona no avy de zao lasa zavatra kely. Na manamboatra lalana ary eo an-tanàna de zao lalana atonona fiarakodia anankiray, fa tsy mieritrereta akory hoe eto ange mba misy fiarakodia ifaneny. De indratray dia be de be anarana eto Antananarivo. Manorina tanàna fa zao lalana atonona fiarakodia anankiray ihany, fa tsy atonona fiarakodia mifanenana akory aza. Nefa de be ny trano tsara tarehy manodidina an'ilay lalana. De samy tsy misy mieritreritra hoe io nge ndray andro any hisy ranorana tsy maintsy andeha aiza. Mety mieritreritra ka anjaran'iza sy anjaran'iza. Fa ndraindray le olona de zao lay vina mihitsy tsy mieritreritra zavatra lehibe. Tsy mieritreritra zavatra lavitra. Ary zay no ahitsy ny tompo amin'ny zanak'Israely eto hoe za no anarina, za no anorina indray fa izao lehibe lavitra noho zay rava teo no ataoko. Afaka malala engany ianao raha noho ny zavatra vaovao de mikasa, manana fikasana. Ary rehefa manam-pikasana ka ao Jesoa de manana vina lavitra, vina tsara ary vina iarahana amin'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo ao misaotra anao zahay noho ny fanantenana hoentiny teninao rehefa manoron-javatra izahay. Fanantenana mandrisika anay hoe tokony eo afovoanay mandrakariva ianao. Ary tokony hisafidy zay ho ny teninao hiaraka aminao, hiaraka amin' Jesoa zanakao. Ary tao aminao hanana fijery lavitra.
am'izay mety ho fanamboarana na fanarenana na ny fiainana isan'andro na ny asanay io na zay rehetra manodidina anay. Tompo, omeo saina mazava izahay, omeo fo feno finoana izahay, omeo fahendreny izahay mba hanananay fahatokiana fa rehefa miara-miasa aminao zahay de enao no tompon'ny fanalahidiny fahombiazana rehetra, ianao no tompon'ny saina endry sy ny fahazavantsaina, ianao no tompon'ny zavatra rehetra, de omeo anay Tompo ny faharanita-tsaina ary indrindra rakovy amin'ny fahasoavanao ny fikelezanainanay, hanananay zotom-po, hanorina indray fa tsy onona am'izay kely efa eo anivon'ny fiarahamonina misy anay avy. Tompo, nandresy ny fahafatesana ianao ary ny finoanay anao de mitondra anay hiavao isan'andro. De meteza Tompo hanavao anay ary manoloana ny olam-piarahamonina zay iainanay isan'andro. De tao am'izahay hanorina indray ny fanoloran-tenanay. Ho fiasanao am-pelantananao hanorina zava-baovao ho an'ny asanao sy ho an'ny fiarahamonina misy anay. De amindrao fo zay Tompo amin'ny fitavosavizana fa tatany tsy vibiny kosa ho mpanorina indray am'izay rehetra hitondranao anay. Misaotra Jesoa. Amen.